Faly miarabantsika tsirairay avindray amin'ny telaka misy maraina fa raika amin'ny telopolo ny volana jolay ity farany volana sotran'Andriamanitra isika ry namana isany fa mbola natsatr'izao fotoana izao raiso fifaliana lehibe ho anao izany sy ny rehetra ny mbola afaka miantso ny anaran'i Jesosy fa ianao kosa mbola omeny fahasoavany fa dia aoka izany ho raisitsika hatrany aloha hianderantsika ny mofinainan'io dia hivavaka isika. Tompo-tianay ho velom-pisaoranao zahay noho ny an'ny tomponandro sy ny tompotaona izay omenao anay nio iankasitrana ifenany koa izao zavatra rehetra ataonao amin'ny fiainanay eny fa na dia tsy fantatsay aza ny anton-javatra sasany izay kosa mijoro mahatoky fa Andriamanitra miaro sy miahy ny zanany tokoa ianao ary manan-tanteraka ny adidinao aminay ianao. Eteza ianao hanampy sy hankahery any mandraka riva indrindra ny fotoana tahaka an'izao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe meteza ampiasain'ny fanahy. Nalaina amin'ny Apokalipsy 5:20 ny 7 sy ny 4 manao toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Lehibe sy mahatalanjona ny asanao Tompo, Andriamanitra tsy toa, mahitsy sy marina ny lalanao ry mpanjaka mandrakizay. Iza no tsy hatahotra ary iza no tsy hankalaza ny anaranao Tompo? Fa ianao ihany ny masina ary ny firenena rehetra ho avy hiakohaka eo anatrehanao. Amen. Anetsika ny olona ambanimbany saranga Andriamanitra mba hanambara ny afatra ny fahamarinana amin'izao ankehitriny izao. Ho hita ho dodina etsy sy aroa ny maro amin'izy ireny izay asesiky ny fanan'Andriamanitra mba hanome fahazavana ho an'ireo izay ao amin'ny aizina. Maro tena maro tokoa fa na dia amin'ireo tsy mahita fianarana aza no hanambarany tenin'ny Tompo, ampiresen'ny fanahy masina ny ankizy mba handeha hanambara ny afatry ny lanitra, hanome mitafitafy ihany koa ho an'ireo izay maniry mafy ny azo ny afatra avy aminy ny fanahy masina. Iriotsaka ho anisan'ny tafik'Andriamanitra izy ireo amin'ny famahana ny fatoran'ny lalan'ny olona sy ny fihetsiketsehana feno fahamaliana nataony. Ho avy ny fotoana ireo olon-tsotra eo amin'ny fiarahamonina dia ho ampirisiny fanahy ny Tompo ihany koa handao ny asa fanaony andavanandro mihitsy aza mba handeha hanambara ny afatra famindram-po farany. Ho tafahomana faingana hanao ny asa ireny olona ireny ka fahombiazana no hamarana ny ezaka ataony. Miara-miasa amin'ny iraky ny lanitra izy satria vonona ny andan'ny fahafahamanaony sy ny momba azy rehetra amin'ny fanomponan'ny Tompo. Tsy misy azo avela hisakana an'ireo mpiasa ireo. Omena hafainganam-pandeha manokana avy amin'Andriamanitra izy ireo eny am-pandehanana eny mba hamita ny iraka lehibe. Tsy azo vidinana hamidy ireo zava-tsoa indrindra amin'ny fiainana dia ny fahatsorana, ny fahamarinana toetra, ny fahamarinana, ny fahadiovana ary koa ny fahatokiana madio. Omena maimaim-poana ho an'ny bady ho any koa sy ny afiara-pianarana zany tsisy fahasamihafana na ihany koa ho an'ny mainty fihodirana sy ny fotsy fihodirana na ny zarazara hoditra na koa ho an'ny tambany vohatra izay tso-piainana sy ny mpanjaka eny amin'ny seza fiandrianana. Ny mpiasa manitsy tena izay tsy mitoky amin'ny herin'ny tenany fa miasa ampahatsorana sady mitoky mandrakariva amin'Andriamanitra no iray fifaliana amin'ny mpamonjy. Ny fivavahany maharitra no hitaonany fanahy eo amin'ny an'ny hazo fijaliana ary miara-miasa amin'ny ezaka izay feno fahafoizateny Jesosy eo amin'ny fanetsehany fo maro mba hanao fakagana eo amin'ny fitaoman'ny fanahy bebaka amin'izany. Izao no tsarofo fa tsy maintsy hivondrona ao amin'ny firalahian'ny fiangonana ny lehilahy sy ny vehivavy maro. Trano fivoriana sy sekoly maro no hatsangana amin'izany ary ho eniky ny fifaliana ny fon'ny mpiasa rehetra mahita ny famonjen'ny Andriamanina satria fantany tokoa iza ilay naneraka azy. Ny riana dia ianao mba ho anisan'izany mpiasa tsara ny Kristy izany ka hirotsaka ho ao an-tanimboly ary ihany koa ahafoy ny zavatra rehetra raha mbola amin'ity tany ity fa hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'izay anirahany antsika. Amen.
ianay tsara indridran-danitra eo mbola misaotra anao zany amin'izany teninao zany fo azo ny fo amam-pananay ary aoka hiasan'ny fanainao masina ao anatinay tsirairay avy mba ho mpanompo vonona izahay mpanompo matoky ka tsy salasala rehefa ianao ny maniraka anay aminaran'i Jesosy amen.